Aleloia! Midera ianareo mpanompon'i Jehova, midera ny anaran'i Jehova, isaorana anie ny anaran'i Jehova hatramin'izao ka ho mandrakizay, hatramin'ny fiposahan'ny masoandro ka hatramin'ny filetehana no hoderaina anie ny anaran'i Jehova. Ry tomponay sy Andriamanitra izy eo an-danitra ambony io, ankehitriny dia anatraha ny teninao izahay, dia mangataka indrindra ny fanatrehan'ny fanainao masina, izy mitarika anay ho amin'ny fahalalana marina rehetra araka sitraponao. Tononona mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Fifaliana ho any miarabanao na tratra izao sabata izao ny mitarika ny fanompo-pivavahana amin'izao sabata izao moa dia izahay avy amin'ny fiangonana Dorodosy distrika Nambojanaka. Ingana ity sabata ity mba hitondra fifaliana ho anao ary indrindra ihany koa mba handraisanao fitahiana miaraka amin'Andriamanitra. Itandianao Jehova Tompo, ipetrake anilanao, raovinare ahitanao tokoa, ialoka lokeo an-trantranao, Tompo ofidio si mendrika deu anao ni volai sumau anao dorituku itadianao Jehova si miununao ratsewanilanao anao ni zanakao tantanorai matsiani sasao madio ni fokanjakao ry tompoao avika manampi si mendrika deu anao ni volai sumau anao dorituku itadianao Jehova si miununao ratsewanilanao Pamunjingi fanai bamitari ni zanakau katanzau udena leila uvununa diradi uana tupu ofidi uzanakau si mendrika deu anao ni volai sumau anao dorituku itadianao
manasanao handray any baibolinao ka hovakitsika ny ao amin'ny ohabolana 2:7-3 raha hita ny teny dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Tandremo ny fonao mihoatra noho izay rehetra tokony ho tandremana, fa avy ao amin'ny no hevian'ny aina. Raha voavaky izay teny izay dia asaiko ianao hamadika amin'ny baibolinao ao amin'ny Apokalipsy 7:12. Raha hita ny teny dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy finoanan'i Jesosy. Ndeha hiary vavaka isika. Andriamanitra ray tsara sy masina zao an-danitra ambony io, mbola velom-pisaorana anao hatrany zahay satria ianao ilay Andriamanitra tompon'ny zavatra rehetra na mpiso zavatra rehetra izao. Ary ianao ihany koa nanome fofinaina mahavelanay ka mbola afahany miatsonaranao ka dia misaotra anao ary indra tolotra ianao misaotra ny dera laza ny voninahitra dia ho anao mandrakizay izany. Kehitriny ary dia misaotra nomenao izao fotoana izao afahany miatsonaranao ary matsapy izay satria olombelona tsintsiny ao anatrehanao ka mangataka ny mba ho avelanao ny elokay amin'ny-dranao fo izay tsiraray avy olona vita fifanana aminao amin'izao ora sy fotoana izao. Kehitriny Andriamanitra mino izahay fa navelanao izany fahotana izany ka samy manonona vavaka eo anatrehanao izahay. Kehitriny ary izay dia mivavaka ho an'ny olona tsiraray avy izay manatrika izao fotoana izao. Ianao any tsidika ny tokantranony ary amary eo faniriana ao anatiny sy fikasana maro samihafa. Kehitriny ihany koa dia mbola mivavaka izay ho an'ny mpitantana ny fiangonana izay napetraka eto amin'izao Madagasikara izay misy anay izao. Ianao any amin'ny fahendrena azy ireny tsilosaina indrindra amin'ny fahaiza-manao rehetra ka hitarika ny vahoaka eto amin'izao firenena izao eo aminao mandrakariva. Vavaka ihany koa izay eo ampitondra eto amin'izao firenena izay misy anay izao izay mandalo fotoan-tsarotra tokoa. Ianao nanendran'izy ireny amin'ny andraikitra maro samihafa. Andriamanitra omenao fahendrena ihany koa izy ireny ka hitarika ny vahoaka ho amin'ny lala marina ary indrindra amin'ny fahafahananay mbola ahafahanay midera sy mankalaza ary manome voninahitra ny anaranao. Dia ny fotoana rehetra izay ho tanterahanay dia apetraka feno mba fitantananao ka dia izany vavaka izany no tononona sy asandratra amin'ny anaratsoanao Jesosy malala. Amen. Tonga eto amin'ny fanompoam-pivavahan'ny fanatitra sy ny ampafolony sika izao ka manasanao hanomana izany ary hanao vavaka mangina. Amen. Tia milalao baolina kitra Amerikanina i Sébastien. Faly dia faly izy raha afaka ny soratra anarana tao amin'ny sekoly anankiray izay mitondra ny anarana hoe Life Hope Center eo akaikin'ny tranony. Ny soratra anarana tao izy mba hilalao ny baolina kitra, hianatra ny baolina kitra. Aingana dia aingana ny fianarana izany ary nisongadina vetivety izy tao anatin'izay. Ny mpanazatra azy moa dia misionera adventista ary tsapany fa tsy ny baolina kitra ihany no azony tamin'izany fa ny fanena tamin'i Jesosy ihany koa izy tao anatin'izay fianarana izay. Ary faly indrindra izy rehefa tonga tao an-trano mitantara ny makasika ny tantaran'i Jesosy amin'ireo fianakaviany.
narary tampoka nefa ny bebeny ka notantarainy tamin'ireo mpanazatra azy sy ny pastera anankiray. Ny anaran'ny pastera moa dia i Kabezaza izay mpitarika ny asa misionera tao anatin'io Life of Center io. Tonga namangy azy, tonga namangy ny bebeny ireo misionera sy pastera ary faly de faly ny fianakaviany tamin'izay ary nangataka ny mba ampianarany baiboly ho azy ireo. Nampianatra baiboly ny misionera sy pastera, nampianatra baiboly ny ray aman-drenin'ny Sebastien. Tsy ela de resy lahatra ihany koa ny ray aman-drenin'ny Sebastien ka natao batisa. Faly de faly ihany koa Sebastien fa afaka mitondra ny fianakaviany any an-danitra izy ankehitriny. Misaotra ny amin'ny ampafolony sy ny fanatitra fanolora-tena omena ampatokiana ireo fikambanana mpanao asa fitoriana ao amin'ny fiangonana Adventista dia mitarika ny olona ho eo amin'i Jesosy isan'andro isan'andro ary manerana izao tontolo izao. Misaotra ny amin'ny fanomezana ampatokiana. Ndeha hiaraka hivavaka isika. Ry Andriamanitra ray be fitiavana, tsapanay tokoa ny fitahianao, ny fandrotrahanao fahasoavana aminay isan'andro isan'andro. Tompo, manolotra izany ampafolony sy fanatitra izany zay ankehitriny ka aingana izany anampy be amin'ireo asanao rehetra izay atao eto amin'ity zao tontolo izao ity. Ny zavatra rehetra mbola kasainay atao dia apetraka ifenao am-pelantananao. Ny vavaka dia tononona sy angatahana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Miarabanareo rakizy tratra ny sosabata izao. Ny tantara hoentiko aminareo amin'ity androany ity dia mitondra lohateny hoe ny fohy ihany no zava-dehibe. Ahoana hoe ny fohy ihany no zava-dehibe. Manana fahazaran-dratsy tara lava rakizy John, ary naniry izy mba hiala amin'izany fahazaran-dratsiny izany, kanefa tsy mety taitra akory izy ao am-pandriana raha tsy foaziny iray aman-dreny nandeha ho any am-pianarana. Noho izany dia voatery mihazakazaka foana izy mandeha makany am-pianarana. Lasa fahazaran-dratsiny izany ary nanary ny dadany izy tamin'izany toetra ratsiny izany fa mila manova ny fahazarana izy mifoha maraina mba tsy ho tara rehefa ho any am-pianarana. Rehefa nialehibe John dia na tsy ary fizambizana rehefa tonga avy mianatra ny hariva satria lanaky ny tontolo andro. Ka vantany vao tonga eo am-pandriana izy dia reniko ny torimaso ary tsy mahatsiaro misakafo akory. Rehefa tonga indray maraina efa miposaka masoandro dia mbola tsy mahatsiaro hifoha ihany John raha tsy foaziny iray aman-dreniny. Tsy mahatsiaro hoe hifoha maraina hianatra lesona na hifoha maraina hiomana mialoha mba tsy ho tara. Noho izany dia lasa tena olana lehibe teo amin'ny John izany fahazaran-dratsy izany, izany fitiavana matory maraina izany. Ka nitady hevitra ny dadany dia nividy famantaranandro misy réveil mba hamoazana ny John isa-maraina. Dia rehefa azo ilay famantaranandro dia namena ny John dia faly ery izy nahazo an'izany famantaranandro izany. Nampanenony ary nolaloviny mandra-parivony andro ilay famantaranandro. Vetivety teo dia simba ilay izy. Tsy fantatra hoe inona ny tsy nety fa dia tsy nety intsony, sady tsy manondro ora marina intsony ilay famantaranandro. Dia vokatra izay dia tara indray John amin'ny maraina andeha hianatra. Nahita hevitra izy andeha ho tsoahako ty fanjaitra amin'ny famantaranandro ty dia ho jereko hoentiko any am-panamboatra famantaranandro ahitana ny tena antony mahatonga izao tsy fetezana amin'ilay famantaranandro izao. Dia rehefa tonga teo am-panamboatra famantaranandro John dia niteny tamin'ilay mpamamboatra famantaranandro hoe mba jereo anie reto fanjaitrana famantaranandro reto fa tsy manondro ora marina sy tsy manondro sy tsy maneno rehefa tonga amin'ny maraina. Dinihany tsara ilay fanjaitra dia hozy izy mantsy John hoe toa tsy misy fahasimbana reto ry tovolahy, tsy hitako izay simba amin'ireto. Hozy John, jereo tsara fa tsy mba manondro ora marina ireo ary indraindray dia taradiny iray mihitsy ny ora tondrony. Dia nojereny tsara indray ilay fanjaitra dia nefa tsy hita izay tsy nety taminy fa hozy izy hoe mety tsara reto fanjaitra na famantaranandronao reto. Dia lasa nalainy ny famantaranandro misy famohamandrin'ilay mpanamboatra famantaranandro dia nisokafany teo amasony John dia hozy izy hoe jerenao anie reto hitanao misy andreto zavatra reto atao anatiny, misy andreto zavatra mifanirondrirotra reto, dia misy an'ity zavatra miodikodina ity, dia misy andreto fanjaitra ireto. Dia rehefa mandeha tsara ireo zavatra ireo dia manondro ny ora ara-dalàna ny fanjaitra. Dia ohatran'izay koa ny famantaranandronao. Tokony andeha ara-dalàna ireo fa misy zavatra tsy mety ao voakitika ao matoa tsy nandeha tsara ny famantaranandronao fa ny fanjaitra mandeha tsara. Dia rehefa nody John dia nitantarainy tamin'ny dadany izany zavatra nataony izany. Dia hozy ny dadany hoe anaka, tsara ampitaina aminao ihany koa izany lesona namen'ny mpanamboatra famantaranandro izany. Raha tsara ny ao amin'ny fonao dia tsara koa ny zavatra teneninao sy ny zavatra ataonao, fa raha ratsy ny ao amin'ny fonao sy ny ao amin'ny sainao dia zavatra ratsy koa no ataonao. Ka noho izany manomboka izao ianao John dia tokony hanova ny fomba fanaonao sy manova ny ao am-ponao fa mikotrika zavatra ratsy sy zavatra tsy tsara ny fonao. Hoy mantsy ny tenin'ny soratra masina hoe arakaraka ny haben'ny ao am-po no itenenan'ny vava. Dia mbola izao ihany koa no lazain'ny soratra masina hoe ny fo
dia mamitaka mihoatra noho ny zavatra rehetra sady manana aretina tsy azo sitranina. Iza moa no mahafantatra ny ao anatiny? Izao Jehovah no mpandinika ny fo sy mpamantatra ny fo mba hanome ny olona araky ny alehany avy dia araky ny vokatry ny asany. Noho izany, ny lesona ampitaina aminao anio ry Jaona dia izao hoe tandremo ny fonao mihoatra noho ny zavatra rehetra fa avy ao aminy no havian'ny aina. Ho antsika ankizy koa amin'ity androany ity, izany lesona soa sarobidy izany dia manao hoe tandremo ny fonao mihoatra noho ny zavatra rehetra fa avy ao aminy no havian'ny aina. Vonona ve isika ankizy anaiky ho amboarin'i Jesosy ka hanana fo tsara manomboka androany, tsy tahiry zavatra ratsy, tsy tahiry lolompo na fahatezerana na faharatsiana fa hanana fo madio. Andeha hivavaka ho antsika ary mba hatateraka izany eo amintsika ankizy. Ary hivavaka isika. Jesosy ianao ilay mpandinika ny fo sy mpamantatra ny fo, mahalala ny aty am-ponay tsirairay avy, mahafantatra ny ao am-pon'ny ankizy rehetra. Tompo, tianay raha mba homenao fo madio zahay, fo vaovao, ahafahanao mba mitoetra aty anatinay. Ka ianao anie no angatanay mba hanala ireo fakofakona fahotana sy fahazaran-dratsy sy toetra ratsy aty anatinay ankizy, fa hosoloanao toetra tsara kosa izany manomboka androany. Dia amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Fill
fetrany famindrampoa tolonindra orisoandrina vao hitavyana ka alao ny lalana natorony iniarino bara izy tondra fivarina sy hitantana ny dia kara sendra faorina tsy mokibisanaty ofirininy tiavela iratanana olo kanawaingana nawela tetsy maitso todiso kanawaingana nawela tetsy maitso todiso faly manonona fiarabana ho anao izay manaraka ity fandarana fampompivavahana ity amin'ity atoandro ity. Dia ifampahireto isika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izay natokana androany. Teo aloha tsika dia namaky andalan-teny anankiray izay voasoratra ao am-bokin'ny Apokalipsy. Ndeha hiaraka hijery izay aminao aho. Apokalipsy 4:12 andiny 12. Apokalipsy 4:12 andiny 12. Dia izao ny vaky ny teny. Indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an Jesosy. Ny faharetan'ny olona masina mitandrina ny didin'Andriamanitra, finoana an Jesosy. Androany dia tsy resaka aminao resaka faminaniana tahaka ny fahafatara-be sy maro azy raha ny bokin'ny Apokalipsy, fa iresaka sy ampita hafatra tsotra mivantana sy mazava ho lesona ho tsoahina miaraka aminao amin'ity atandro ity. Melo izay ara dia andao hiaraka hivavaka angataka ny fitariana fanamasina aminao aho. Ery Andriamanitra izay eo an-danitra ambony eo amin'izao atandro izao fampompivavahana hianarana ny teninao eo an-tongotrao. Engany eo aminay ny fanahinao masina ka izy no ampianatra sy ampafantatra amin'ny fahazavana tsara indrindra ny hevitry ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy no hanonana ny vavaka. Amen. Eny ary, andeha avy hatrany dia hitondra aminao lesona anankiray izay lesona sy tantara velona izay mitoetra mandraka kehitriny ao amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ity atoandro ity. Ny epistily ho an'ny Hebreo no soratan'ny apôstôly Paoly no akatsika izay lesona izay androany. Hebreo 4:10. Hebreo 4:10 dia miresaka ny tantaran'ireo olo malaza ny finoana io andalan-teny io. Denge ovakiko aminao ny lohateny kely. Filazan-tantara mampiseho ny herin'ny finoana sy ny valiny. Andininy voalohany, ary ny finoana no fahatokiana ny amin'ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Efa lesaka mazava sy efa mandalo amintsika matetika izany andalan-teny izany. Finoana, olony finoana, vokatry ny finoana, finoana miasa. Fa andeha ny toy an'io vaky-teny io no resahantsika resahana androany. Manomboka eo amin'ny 14 ny apôstôly Paoly, raha fitantarana zany,
dia mitanisa anaran'olona maro izay niaina tamin'ny finoana tamin'ny fanarahana an'Andriamanitra. I Abela, Enoka, Noa, i Abrahama, Sara hatreo amin'ny 120. Andiny 17 dia miresaka io ampahany voalohan'ny olo-malaza ny finoana io ny apôstôly Paoly. 17. Ireo rehetra ireo dia maty tamin'ny finoana kanefa tsy mbola nahazo ny teny fikasana. Azonao tsara ve izany tiany holazaina izany? Niatra tamin'ny finoana ireo olona ireo fa mbola tsy nahazo ny teny fikasana. Fa natazana azy eny lavitra eny ka ravoravo ny arahaba azy. Dia nanaiky favahiny sy mpivahiny tetỳ ambonin'ny tany izy. Azonao tsara ve zany hoe ilay finoana natazana avy eny lavitra eny? Inona ilay tazana ireo olo finoana ireo? Dia tsy inona akory fa ilay teny fikasana. 14. Fa izay milaza izany zavatra izany dia maneho marimarina fa mitady izay ho taniny izy. 15. Ary raha tahiny nahatsiaro ny tany ny alana izy dia ho nahita andro iverenana. Ireo olona malaza ny finoana voatanisa tapany voalohany ireo zany dia nanaiky fahavahiny sy mpivahiny. Izany hoe tsy nanao ho raiki-po ity tany ity izy ireo fa efa nahatsinjo lavitra sahady ilay tsara lavitra. Ndeo ho toizantsika ny vaky teny dia anatsoaka lesona isika. 15. Fa amin'izany ny tsara lavitra no iriny dia ny any an-danitra. Ary noho izany Andriamanitra dia tsy menatra atao hoe Andriamanitra satria efa nanamboatra tanàna ho andreo izy. Ilay tsara lavitra dia ny any an-danitra dia ilay namboarin'Andriamanitra. Dao ary toizantsika vaky teny. Manomboka eo amin'ny 17 indray ka hatrany amin'ny 30 farany dia mitanisa ny apôstôly Paoly manomboka eo amin'ny Abrahama. Ary ao amin'ny 9 faraparany izy dia tsy nanonona anaran'olona intsony fa ilay vokatry ny finoana sy ny fiaretan'ireo olo malaza ireo no notanisainy. Hoy izy matsy eo amin'ny 9:30. Hebreo 1:20 ihany sika tsy miala eo. 9:2:30, 2:30. Inona ary no lazaiko? Fa ho lany ny andro raha milaza any Gideona sy Baraka, Samsona sy sisa sy sisa. Hatrany amin'ny 9:30 dia mitanisa izy manao hoe ireo niaran'ny fahoriana sy ny fitsapana vokatry ny finoana no tanan'izy ireo. Fa ianao ve mba efa nandinika rehefa mitamberina aminao io fitantarana ny olo malaza ny finoana io dia nantany tena tahaka manao hoe aiza ny anarako? Ahoana ny momba ahy? Sanatria ho very momoka ve no nanarahako amin'i Kristy taona maro lasa izay ka hatramin'izao tohatra ny tsy misy fiafarana raha izany tsy ato ny anarako. Eny mety ho lasa saina ny amin'izany tokoa ianao tahaka izay mitondra ity lesona ity. Fa andao ange ho jerentsika ilay teny tena feno fanantenana izay namarana ny apôstôly Paoly io an-dalan-teny sy fitantarana io. 7:30. Ireo rehetra ireo na dia efa nahazo na dia tsara laza tamin'ny finoana aza dia tsy mba nandray ny teny fikasana. Jerefo tsara, eritreretonao tsara zany hoe ireo ihany koa dia nahazo tsara laza noho ny finoany fa mbola tsy nisy na inona na inona aloha no raisiny vokatra izay. 9:40. Fa Andriamanitra efa nanamboatra izay tsara lavitra ho antsika mba hataony tsy ho tanteraka ireo. Nytoy any farany raha tsy efamby eo koa isika. Ay, afaka velona ny fanantenanao manomboka androany. Fa na dia tsy voasoratra voatanisa ato aza ny anaranao satria izay mihitsy lazain'ny apôstôly Paoly ho lany ny andro raha ho tononoko eto daholo ny olo malaza ny finoana rehetra. Fa hoy izy hoe raha tsy mby eo koa isika. Io andalan-teny io ry namako dia mampatsiaro lay tenin'i Jesosy ao amin'ny Matthieu 4:20. Tamin'izay fotoana izay dia niaraka nandray fanasany tompo tamin'ny mpianatra
Kristy. Dia izao no lazainy rehefa vita io fanasana sy firaisana latabatra io. Tsy araka inana aminareo intsony aloha. Mandra-pahatonga ny andro izay ahatongavan'izay vaovao aminareo. Ry namako, tsy mangorakoraka ve ny fonao maheno hoe izay vaovao aminareo? Aika izaho no andrasana. Aika ianao no andrasana ry namako. Mbola ho avy ilay fotoana handraisana ny valisoa lehibe hiarahana. Mahafinaritra ange ny tenin'ny apôstôly Paoly hoy izy. Ratsim-by eo isika. Izany hoe nofatorany miaraka amin'ny zasy ianao ny tenan'ny apôstôly Paoly. Dia toy ny hoe ny apôstôly Paoly zany no mpitarika ireo malaza ny finoana tamin'izany androny zany mandraka ankehitriny. Zasy ianao miaraka ny apôstôly Paoly miandry ny fandraisana ny teny fikasana. Fa te hantany ianao aho hoe manahoana ianao? Aiza ho aiza ny toerana misy ianao? Efa ao amin'ny Kristy marina ve ianao? Ireo olo malaza ny finoandreo dia aoko tadidinao ry namako. Fa niaritra fahoriana izy ireo. Fampahoriana. Fa tsy izay ihany nefa. Fa niandry ny teny fikasana tamin'ny fanantenana sy ny faharetana izy ireo. Izay indrindra no hamafisin'ny bokin'ny Apokalipsy. Andendreny ho fijerentsika ny bokin'ny Apokalipsy. Apokalipsy toko 7, andiny 5. Apokalipsy toko 7, andiny 5. Dia izao mivaky ny teny. Izay maharesy dia hitafy lamba fotsy tahaka ireo koa. Ary tsy hamono ny anarany eo amin'ny bokin'ny fiainana tokoa aho. Fa anaiky ny anarany eo anatrehan'ny raiko sy eo anatrehan'ny anjeliny. Tsy piako tsara ry namako lay teny hoe tsy hamono ny anarana. Anaiky ny anarana. Ny anarako sy ny anaranao. Voasoratra ao amin'ny bokin'ny fiainana. Aikay afaka manantena zasy ianao fa afaka andray tsara ny teny fikasana. Eto ampamaranana ny resaka dia tiako no mametraka izao lesona izao aminao. Izay lesona no raisiko ho ahy izay miresaka aminao koa amin'ity atoandro ity. Ny olo malaza ny finoana afaka ho tratrarina izany. Afaka tanana izany. Amin'ny faharetana, amin'ny fahoriana ary amin'ny fanantenana velona isan'andro. Satria nahoana? Voasoratra ny anaranao. Voasoratra ny anaranao. Tsy voasoratra tato amin'ny bokin'ny Hebreo, satria tsy nanam-potoana an'izany apôstôly Paoly, fa voasoratra kosa amin'ny alalan'ireo anjelin'Andriamanitra manao fampona andro aman'alina. Mitondra ny momba hay rehetra. Mitondra ny momba anao rehetra. Averiko indray, afaka ny olo malaza ny finoana ianao. Eto ampamaranana dia tiako ny hanafatrafatra anao amin'izao andalan-teny voasoratra ao amin'ny Hebreo ihany. Hebreo toko 10. Hebreo toko 10 manomboka eo amin'ny 5:30 isika. Hebreo toko 10 manomboka eo amin'ny 5:30. Dia izao ary mivaky ny teny. Koa aza manary ny fahasahinareo izay misy valy lehibe. Ry namako, aza manary ny fahasahiana. Fefa itoerana misy anao io, ny antson'ny tompo anao io, mahareta amin'io. Toy mivaky teny. Fa tokony hanana fanantenana ianareo mba hahazahoanareo izay lazain'ny teny fikasana rehefa vitanareo ny sitrapon'Andriamanitra. Ny olo malaza ny finoana ry namako dia olona efa navita ny sitrapon'Andriamanitra. Nanaraka tamin'ny fiaikana rehetra izay nasain'Andriamanitra nataony. Toy izantsika mivaky teny. 7:30. Fa rehefa afaka kelikely dia ho tonga ilay ho avy fa tsy taredretra. Mampatsiaro ilay resaka teo zany hoe isy ilay teny fikasana izay any an-danitra, izay namboarin'Andriamanitra ho avy tsy ho ela, tsy hitaredretra
mety araka ny fiheverany be sy maro azy hoe ela loatra fa tsy hita rehetrarehetra. 9:30 ary ny oloko marina de ho velon'ny finoana. De tahaka ireo olo malaza no tanysaintsika teo de tahaka anao koa olo malaza ny finoana satria efa nantsona ho amin'izany isika. Fa raha miembotra izy de tsy sitraky ny fanahiky. 9:30 mamarana azy fa isika tsy mba naman'izay miembotra ho amin'ny fahaverezana fa ho amin'izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy. Am'ty atandro ity ary namako, efa ao anatin'izany larana zany ve ianao? Mitandrana didin'Andriamanitra, mino an Jesosy, mitoetra amin'ny finoana amin'ny faharetana na de tondrana fahoriana aza, mijery lavitra ny finoana, tsy eto ny fonenana, tsy eto ny tanindrazana, fa misy ilay tsara lavitra izay nomanin'Andriamanitra ho ahy sy ho anao. Afaka ny olo malaza ny finoana ianao, afaka ho tonga izany ianao amin'izao ankehitriny izao sy ny amin'ny androm-piainanao rehetra. Koa amin'ity atandro ity, efa ao anatin'izany larana zany ve ianao? De hoy miresaka aminao, marita hatramin'ny farany. Mbola tsy ao anatin'izany ve ianao? Mety fisalasalana kely aloha na mangatakandro kely aloha? De hoy aminao, tongava faingana, malaky ianao. Mbola miandry anao ny fahasoavan'ny Tompo. Fa raha miembotra ianao de tsy sitraky ny fanan'Andriamanitra izany, ary ny fihemorana de midika fa manala tena, tsy olo malaza ny finoana ianao, de tsy handova ilay nampanantenaina ianao. Eto am-pamaranana ary tiako nivavaka ho anao ny amin'izany lesona foy izany, mba azahoanao tsara, misaintsaina lalina tsara eo ambany fitariana fanahy masina, hitondranao ho an'ny fanapahan-kevitra tsara indrindra sy feno fahendrena, fanapahan-kevitra tsy mba misy nenina. Ndeha hiary vavaka aminao aho. Misaotra anao ry Andriamanitra rainay izay eo an-danitra ambony eo. Mazava tsara ny teninao, tsotra sady mivantana, ho fampiarana amin'ny fiainana manomboka izao indray. Izany tokoa no faniriana ary rainay eo, de ny mba hatonga ay sy izao namako izao ho olo malaza ny finoana araky ny fiantsonao. Sarotra aminay ny hatanteraka izany amin'ny herin'ny nofo, feno fahalemena sy fahotana, fa ny herin'ny fahasoavanao no aoka hambombanay isan'andro, mba ho tanteraka amiko sy amin'izao namana izao ny fikasanao. Handova fiainana ane izay. Ny anaranay de tsy mba ho vonoina ao amin'ny bokin'ny fiainanao, mba hiandrasanay ilay teny fikasana tsara indrindra. Na ho amin'ny mora na ho amin'ny sarotra ny fiandrasanay izany teny fikasana izany, de ampio izay hitoetra mahatoky ao aminao isan'andro. Hanitsy ny dianay, ny fomba fiainanay rehetra ho mendrika ny fiantsonao. Amin'ny anaran'i Jesosy no hanonana ny vavaka. Amen.